Fasana moa dia hoe akaikin'ity fiangonana ity dia andeha tongotra angamba misy ka ny andeha tongotra satria akaiky fa aty moa raha malala fa toerana manirikerika foana fa tsy kevitsika ka. Ho any am-pasana zany zay akaikin'ny fiangonana manerinerika aloha fa tsy olana ka. Ka araka ny lazaiko teo moa zany dia akaikin'ny fiangonana ilay fasana dia ry tazanareo ry zany dia n'ankamaroan'ny olona aloha nandeha tongotra dia zay zany. Mbola nanapatra anakiroa izy, mbola nahazo komisera izy. Afaka zao dia zao, tonga dia misy Fa fa tsy indriky mozika ity fa ndolo fa live ankiray. Nena nanavavana Augustin, nanavavana Augustin, nanavavana Augustin, les zokony.
Ry avana malala rehetra ao amin'ny tompo ampitomina ao aminareo ny famindrapo fampiononana feno ary ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izao no tenin'Andriamanitra ry havana amin'ity an'ity. Eto amin'ny fotoana izay hanomboana vovoka iverina ho amin'ny vovoka indray dia izao ny tenin'Andriamanitra fa voasoratra hoe ny olona terabevavy dia vitsy andro zato votim-pahoriana mitsimoka tahaka amin'ny voninkazo izy ka jinjana ary mielona tahaka ny aliko izy ka tsy mitoetra ary narefy eo avy tany an-danitra nanao hoe soraty sambatra amin'ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao eno hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasaran'izy fa niasa amin'ny manaraka azy. Hoy koa ny tompo Jesosy izao mifananganana amin'ny maty sy fiainana izay mino ana dia maty aza dia velona indray ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Fa hoy ny apôstôly Paoly Kristy no antony ny havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony ary mandalo izao fiainana izao filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra mamindra fo rain'i Jesosy Kristy tomponay anao izay fananganana maty sy fiainana izy no havelona amin'inona dia maty aza fa izay rehetra velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Ary izy koa no nampianatra anay mba tsy alahelo izay efa nodomandry tahaka ny sasany izay tsy mba manana fanantenana. Mitaraina aminao izay Andriamanitra raha io mba hanangana anay izay maty ao amin'ny fahotana mba ho velona amin'ny fahamarinana ary rehefa miala amin'izao fiainana izao izahay ao koa mba hitoetra koa ao aminao Kristy izay antenainay fa hitoerany tiavanay ity. Ko amin'ny fananganana amin'ny maty dia mba ho raisinay any amin'ny fitahiana izay ho tonon'ny zanaka malalanao manao hoe aviry zanaka notahiany raiko mandova amin'ny fiain'ny fanjakana voasoratra ho anareo hatr'izay nanorenanay izao tontolo izao. Omeo anay izany ray mpamindra fo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay sy mpanalalana ary mpanavitra anay. Amen. Tanterahany tompo aminareo ry havana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe ary Andriamanitra ny fanantenana amenanareo amin'ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Eo ampanitriana ny razana ry havako ny hira fahaefatra amin'ny 20 nataontsika eo ampanitriana izao razana izao ao amin'ny toerany. Efatra amin'ny 20 See
tusu awisika iyana inda bifali biubi awisika iyana inda bifali biubi awisika iyana inda Anizana kabe indafu Sanita litadifa iza Nefatima na idalilu Awizilu na madakiza Nifali Biubi Awisika iyana ijan Bifali Biubi Awisika iyana ijan Nifana iniraya tuku Sanitari katika iza Shimana na tatika usu Nomino tatika kan Bifali Biubi Awisika iyana indan Bifali Biubi Awisika iyana indan Matuki miravu mifali Pazutika nilamanilan Midera mira miubi Fiadana namadakiza Bifali Biubi Awisika iyana indan Bifali Biubi Awisika iyana indan Zaho tanefa nilena mangovotra mivava satria nahoana ankaratsiana izao ijoroana izao. Koa ety am-pangona tompolasy tompom-bavy dia manolotra ny fialan-tsiny amintsika mianakavy. Mialan-tsiny satria nahoana jery ny maso dia mahita fa mbola ao ireo ray aman-dreny lehibe izay fotsy vola amin'ny tany any ireny tombo fitenena. Ao ireo sokom-betoaray ary ireo ao ireo izay mitovy saranga amin'ny tena izay filo sy fiaratra amin'ny fomba fiteny amin'izao andro antsika izao. Ao ireo zandry male malasa ary izay ataoko amparafilazana kanefa lehibe indrindra dia ao ianareo an'ireo mahavilanitra tapony finosana ary loharano isevony hiteny manoloana anareo reseta ireo fa mialatsiny tompoko lahy miala fondro tompoko vavy. Ny fialantsiny izay tongotra eto anefa dia tsy hosotso hitako toy ny vonona mavakivaky toy ny ketsa fa raha misy vontonony eto dia vomaika ho ananatsiny iray. Fa ny fiteniko fohy amin'ilay fomba fiteniny teo aloha fotsiny manao hoe izany tsiny izany tompoko lahy sy tompoko vavy maiva mavesatra efa tsy zakany teo aloha eo ambako tsy mahazaka ihany koa. Izay no lava kanefa lava tsy azo mafoesina ary tsy azo mbola alovana fotsiny. Ankehitriny mijery ny maso mahita atsika marobe volanina tsy laza miara mahita hoe inona ny antony avirintsika eto fa noho ny famoizana ity raim-pianakaviana ity. Moa ny fomba fiteny hoe matombontso amandrasa izay zorim-pahoriana tsy afaka hivolana ary fanarafen'ny rano tsy afaka hanena
dia mijoro eto manaty maso ohatra maso ankehitriny misy miteny ireto fianakaviana kankasisana namorana amin'izao andro manjongo dia avy misy ireo zao haneo fisaorana sy mifankasitrahana ary mifankatelemana antsika mianakavy satria tsy nataontsika to fahafatam-balana tokoa ny fahafatesanyizao fianakaviana misy ireo zao dia navilantsika mikitrahatra ireny fianakaviana fa tonga isika mitoditotsina lavitany nanary ny azo manara nanary ny volamitsarena nanary ny sikalakalambola fanamonjy sikalakalam-pihavana sitraka hoe tomatoro zao ataontsika zao tompolasy tompovavy tsy ho voavalina izy ireo satria tsy havaly toazazy izy ireo fa hoy izy manao ely Andriamanitra manakirem-pahasoavana hoe hanoditra avy zato eny arivo tsy manam-pahatam-perana ito zay lanitsika menakavy tamin'izao fototontona izao dia ho toa amintsika ilay fiteny teo aloha manao hoe hiompy havalina ho tompolasy tompovavy hamboly avokatra mamitiany ny volo angidy lavitry ny faty ho tiany olona manao tsoty ary atao n'ity ampimandra makasitraka makatelina indrindra tompolasy tompovavy voninahitry ny matony ny maro-patevina voninahitry ny velona ny maro-panotriny henitsatsy heny voninahitra ny fianakaviana satria tonga maro isika nanotrina azy ireo dia manovony ataona izany fisaorana tsy fankasitrahana antsika menakavy zany tsy ho lava resaka eto satria androrinina izao hitantsika fa somary manevitra ihany ny andro fa dia eto mpamaranana ny fianakaviana dia nametaka ireto valoko reto ho amin'izay tandrify azy dia angazina izay tandrify zany mba handray azy eto ho an'ny valava finandifasana ary faradidy ho an'ny fototany mangalena tomponareka fototany mangalena tompolasy tompovavy raha mifanindiny reto fianakaviana ireto dia ny ary fandraitanana amintsika menakavy mariky ny fankasitrahana sy ny fanaovam-belona tsy mitateraka eto nefa zany satria irahantsika malala fa amin'izao fotoana izao mbola misy ihany ny amin'ny ara-pahasalamana dia maro be koa isika rehetra izy ireo koa tsy vitsy dia mariky izay fankasitrahana sy fanaovam-belona izay dia ara-nangana ny tanantsika kafanantsika menakavy makasitraka makatelina indrindra tompolasy tompovavy ary dia tonga vasoa antaitoerana ny finatsarairay avy sara betsaka tompo